sy nampoziko. Nosoratany Razafy Mahatratra Ferdinand. Ho velomin'ny Rakoto, Faly, Anjarliva, Saloy, Antsaravaka. Nandray feo sy Nana Tontosa? Tovy razana mamonjy. Madama mikarakara fa mandeha ny fotoany. Ianao koa ka makahaka an'ireo vidin'entana rehetra Anosy sy Andravoahangy io anie. Mahanotsy dia mivakivaky loha zay manko zala mpiantoko rehefa tsy za mihitsy ny tonga mitaky mivantana iny. Efa natoko koa ny rananaovana dite marainy. Sady tsy ela raha teo efa mampiasa fatana mandeha amin'ny herinaratra tsika. Amin'ny sotra. Aleo resahako amin'izao rabary mba hividy an'ireo tanimbary midadasika any ambanivohitra. Tsara mihitsy ny manararoatra amin'izao fotoana mahatsy salaman-drazafy rainy izao. Raha malala fa sahirana eo amin'ny lafina fivelomany sy zazandriny ka mety hoe tsy maintsy hivarotra ny anjara-taniny izy. Fa izao ary an'sia. Ahoan'izay vola? Ny momba ny fiainana atao tokantranontsika tsapako misy tsy ampy izany mantsoko. Ohatr'izay. Fa misy zavatra tsy ampy ahoana madama. Raha vola no lazaina manantsika. Eny. Tahaka izany koa ny trano. Fantatro izany. Ny fiara indray no ireo be dehibe ireo ko. Samy ananantsika daholo na fiara madinika fitondra mitsangatsangana na ny salatsalany re. Mangony fotsiny ireo kamio fitateran'entana avy any amin'ny faritany. Koa inona? Eny, keko aza ny rehetrarehetra izany fa ananatsika daholo. Saingy tsy mba noverinao angamba ny fiazakazaky ny fandrosoana. Aza dia variana manodinkodin-dresaka ianao ry matoty fa vatany no tianao ambana. Eo rehefa ho lazaiko ary. Ka miainanao ary. Tsy mba hilevina pasan-drazana tsika raha zao fahabetsan'ny tanàna eto Antananarivo izao ny dinihana. Rehefa ahoana ka? Eritrereto fotsiny ny trano miorina isan'andro. Izay aloha. Ny taranaka malagasy nefa tsy mitsaha mitombo. Aza tonoana rabary fa tany ray mangady ny tanitsika any ambanivohitra. Fa hono ary vola. Mieritreritra ny amboly zany ianao io ve? Ka na amboly na tsy amboly dia mila mitsinjo ny hoavin'ireo zanako sy ny taranako Eny. Tokony hovidiana ireo tanimbary lehibe rehetra any. Eniko siosio mantsy fa hoe amidy ny anjarany sy zazandrinao. Eny. Fa izao kosa tokony tsy ararotina amin'ny aretina tahaka izany kosa ny izy. Fa nga moa izany hoe manararoatra. Fa raha malala fa entina ny fanany anjarany amin'ny fitsaboana ny dady zao no antony hivarotan'ny anjara taniny. Ka raha samy midiny ihany, tsy aleo ve ho lasa tsika? Eny ao fa hita miadana ihany re zany madama. Ora matoty misy mandondona ny eo ambaravarana fa mba jiro kely aloha azafady. Avy hatrany dia midira fa mikatona fotsiny io. Ty vatongikala ratsy ty. Aleo aloha mba mody tsara navelatsy ihany. Mahakahaka zany fihetsika vory zany. Jerefa variana mandinika fotsiny izy. Andao mandrosory ery siza fa lany fotoana miazo azy eto ambaravarana eto fotsiny. Dia androso tokoa re. Elaela izany lalabavy ka tsy hitangerana da fa sahirany. Ny asa mandrarany ambanivohitra moa tsy misy fiafaranako. Miala maraina dia mody ariva dia ohatra rano mandrakariva amin'ny fiainana ihany. Ka naneto rivitany ane rototo lavatra izany koa Sapako vizaka mihitsy amin'ny endrikendrika rehetra ataoko eto. Miaka midina any andrenivohitra amin'ny foana dia makany amin'ny faritra indray avy eo. Eny fa salamadolo ve aloha nareo any? Raha izay aloha azo lazaina fa salama. Ny serany tsy mety miala mihitsy. Dada indray moa raha mahita iny fa taizana aretina. Ohatrany tsy mba mety salama izany mihitsy izy. Aretina antitra ihany koa moa nareo aty zao everiko fa salama tsara. Salama zay ka. Fa ity dada tsy mety ho salama tanteraka ity no mampiasa loko. Atao daholo zao karaza pitsabony zao fa tsy misy mangilana mihitsy. Mila ho kivy mihitsy andraindraiko. Tsy hita nge izy ty rabary. Samy miala nenafy tsika apiraita-po amin'ny fikarohana fanafana ho azy.
Mandana le vola mba izy ireo zay azo anina no vahiny reraky ny ditongotra zao izy io marinako. Ny ditery siza reo ny mofo azana fafarana bavy fa masodoa nareo koa moa dia misahiranako. Mandreraka ny mahita nyity vehivavy ty sy mampite hijery mihitsy ny fitafiny sady vovotra amin'ny maloto ny tongotra amin'izany vakivaky oatra n'ireny sonjo masaka ireny. Ny taiparaka moa dia mivarika manaraka ny sokaka mipatrapatraka ty mivozona akanjo nefa mainty ny jeroka. Fa mahatalanjo nazy ny fomba fijery ny volo izany mangaringarika ny tsy pelapelatra izany no maso ny banjina ty amiko. Tsy mazava amiko loatra izao fihetsika izao ka so ihany ianao raha zandro tonga taty ny laza mivova momba ny dadaka tokony hoe vetsika aloha izay tsapona azy a. Manahirana izy tery zareo ny aretina tonga nefa ny vola tsy misy. Tsy afenina aminareo fa tsy manatsakafo izay mianaka ao ny fianaran'ny loha fa tsy maintsy tohizana. Mieritreritra ny angataka angampy ty kiala tamba mivoatra ty maniry ny antahanta ty amin'ny rabary. Aleo tapenako avy hatrany ny domo fa mitady ianao hoe fetsy na izany izy aloha entina mora ihany ny resaka fa ny kilemlemindradity ihany no azahoana ny ravorona. Eny fianona tokoa moa tsy mihoatra an'izao ny fakahitatsika mahalana dia mahalana satria efa elaela ihany izay nahitako any dady izay. Rabary ihany mantsy no afaka mpamandalo any sady manangom-bokatra fa zasy misaina sahirany eto iariveto ny tiako lazaina dia izao tsara mihitsy raha entina miditra hôpitaly lehibe izy. Tsy maintsy miala ny namintsika fa Andriamanitra hita maso ny ray aman-dreny. Tena marina rana bavy izany voalaza ny volo izany raha entina ny amin'ny hôpitaly lehibe zao dada mety mihitsy izany saingy araka ny nambarako teo dia tsy misy enti-manana mihitsy izay mianaka ao. Ka raha ny fahasahirana an'izany angery siza no tany saineto everiko fa tsy ho vita na dia ho ariva aza ny andro hitanao tsara angamba fa mianatra eny amin'ny oniversité misaina zanakay tsy maintsy ho any ivelany noho ny doktora izy. Aleo marina samy mba mezaka fa tsy tokony fanjanana na hoe alkinina amin'olo tokana ny fikarakarana ny ray aman-dreny. Tena fanina angehary izy mivady ndray ny lova efa any amin'ny varotsy mifody ny saram-pianarany tsy maintsy enjehako ny sakafo indray ny hohanina androany tadiavina androany ny arotsaka raha-pitso ka roana raha-pitso. Fantatro izany afaka mivarotra tany ange ianao ny anjara tanimbarinao eny Paris-be zao toa lasa tany tsy voakarakarako roa taona ny sesy zay tsy nisy varina niry teo. Lazaiko aminao fa nivarotra tany mihitsy izay roa tamin'ny anjarako tamin'ny tsabona ny soazara reniko. Eny tsy tanana efa moa ny ainy fa maty ihany izy. Alanin'ny avy ny iray tapo tamin'izany fa ny ody faty tsy misy 5 taona lasa izay no namoizan'ny tany. Reraka izany fa tena avy ny tambody azo eto aloha ka izany atsemboako marina izay ireo fa tena mipatrapatraka ohatra ny rano atondraka mihitsy. Tena menjady koa izany anoana izany mampitrotraka ny etaeta dia isotra rano amin'ireny rano kely ty loha sady mahadio izao fa vao atsefatsefa-mbato any loha rano nipoiraniko mba misy tohanena kely dia hipetrapetraka eto ambody azo eto amin'izay aloha ohatra fa tsy lova ve ty mijanona eto ambody kesy ty tsy mandro ro mihitsy no masoko fa menena toeto fa avesary izy izany fa avaiza ianao anaka ngatsy mianatra mama avy any an-tsaha mama ka avy nangato vomanga io fa lany ny vary tao an-tranoko
Vareklomosy angeny nataona haritra 4 andro zay ry mamy. Efa manao sakafo tapatsinahy fotsiny tsika. Raha bitso vo any am-pianaranako. Ndre mahavontsaha foko mahita ny zanako mitotototo mitady izay sakafo mba hoanina. Ny fianarany aza montsy lavorary ny fantrana. Samba teo matsiny indray n'ity zanako ity tsy ohatr'izao ny fiainanay. Rena amin'ny tanondrika fotsiny mamizany no mangano hoaniny mitady latsa-dranomaso mihitsy. Mba ina ary mahazo azy. Sa malahelo anahy. Mamo, fa maninona kay mama mangano hoaniny mitady hitomany izany? Ka tsy maninona retsy a. Tsy fantatro na hihetsika indray ny areto masoko mahazo afony ambola mianatra. Mandainga kosa mamy. Tsy maninona ho azy za. Mahalala tsara ny voansetroka sy ny tomany ange ary mamy. Aza fenina mory mama raha misy zava-tsy zaka. Tsy misy afa-tsy zasenao ihany ange ny mifampizara mahafaly sy manahirany. Ohatra misy fahamarinany ihany izany tena nofo izany. Raha zao rery mama malalaka fa zavarina amin'ny tanondrika fotsiny eo moa. Alahelo tsy ambaravana ange ho ny zakany tompony ihany. Eny anaka. Mampalahelo ny fotom-pisaina vola vaton-drabary. Fa ahoana ozy mama? Tsy lasa ity fa mamoehatra. Tsy maintsy amidy avokoa ny tanimbary-tsika entina hitsaboana ny dady eny amin'ny hopitaly lehibe. Raha mahita ihany mantsy ny tsy fahasalamany. Dia tena tsy nahita hevitra hafa ankoatra ny varitra tambary ve izany mamy? Tsy mba afaka mampindrana angary rabary. Izy ihany mantsy zao mba manambola makarena eo aminareo preta-poko. Tsy tsara ary mamy izany mivaritra tandrazana izany a. Samy sahirana hono e. Vola vadiny ao tena tsy mba azo ifampiresahana mihitsy. Tsy mahalala afa-tsy ny anjarany hono izy. Ka indrana angentsika fa tsy hangataka e. Salany tsy ilazana resaka koky indre. Tsy manambola mpindramina ho ahy izy hono. Dia izy ary ny heverina fa hividy an'ireo tambaritsika ireo izy mama fa. Mahagaga ange ny fombany e. Lazainy fa tsy afaka mpindrana ry zareo nefa amorim-bola hividianana ny tambary ihany ry. Ny manana izany manana ihany fa ny tsy manana kosa ny kely eo ampelantanana azy esorina amiko. Izay kely afenana. Raha vazamy mangataka amoronana. Raha gasy kosa nefa mitady asa lazaina tsy misy vola. Tena tsy mba ho an-tsain'le nytovola tsony ve izany no soatoavina amin'ny fomba fifampisonjovana e. Natakalo vola sy arena ary voninahitra izany ankehitriny. Izay ihany koa ary tian'ry mpiandro vavady. Aleo ataoko be dehibe ny klaksona fa mandrera koa zao ka. Zay kosa rabary fa tonga sady ka. Vako vetivety aloha ny vavady. Ohatr'izay. Fa atao matamandray ty tany mamoa vavady ty. Fa anakay zany la nandeha-dozy. Fa lasaizy nandry madama ny tao enao indray no misairana mamoa vavady a. Midira aloha ianao e. Ao an-trano miresaka. Vetivety kosa nareo izany dia tafaverina ko. Tsy nakatrombo tany amoron-davo zay fa mbola nisy olana ny fanangoana ny vokatrako. Dia ny legioma atao atsirabe no nentina ny tsindraina atao anosy be tao e. Fa ahono a? Fa mba nalefa ny ala voly zany randrisa aizy. Misy ny asany mantsy anaoko. Tsara fanahy kosa aloha madamy voly zany a. Mba avadimy mipito ny lela vao miteny re rabary a. Ia dia manolona amin'ny vava-tsiampony io ianao tika. Ka nandeha izy andray ary izy zany nandeha izy. Nakany ambany voatra izy fa mararo ny zanany. Toa hoe tena niditra hopitaly mihitsy. Dia rovina ny iverina hono izy ka. Rehefa mba mahita ny zanany fotsiny hono izy dia iveriny nanatitra volany ihany koa ny tena antondihany. Ka nitondra ohatrina ary noho izy nody ihany. Sy vetsy ariary. Maninona tsara hoe raha matoty. Zaniko. Nindram-bola hono ny vadiny. Izay ny faktura avy any amin'ny hopitaly. Dia tena disy tena tafahoatra ianao raha matoty a. Mety araina amintsika ireny ny anabaviko a tsy asianao sira. Rehefa randry fonjovonjena tahaka ny tsinaikena. Nefa dia samy aretin' izao ihany. Tsy olona lavitra ne no nitaraina ny sisa fa raiko mihitsy.
toy ny tainangely rangaty ny didy ka samy manilika eny ao am-baravarany a. Rehefa vitatsika ny anjara diditsika tamin'irainao dia ampy zay fa tsy solo vaika ny akalan'izany a. Tena vehivavy tia tena ianao raha matotia. Ny vola apetraka fotsiny any amin'ny banky, ajanona fotsiny any tsy anasoavakavany. Tsy piantoka an'izay anjara ny sizasizanao an'izany a rangaty a. Ampy aho a rehefa vita ny anjarako. Tsy omeko ihany koa izay tokony ataontsika raha tsy hivarotra ny tanimbariny izy. Zay ny aza Zany ve ny tena toetsainao ty raha matoty? Zany zao ny tanàna ka tompo mandidy amin'izany zao vehivavy zao. Dia ahita lehilahy anao fa hanaovanao kentotoana no ndraiky izay tsy salama, Tena tsy azoko mihitsy ry papa sy maman reto. Aiza ve ka zao fomba tonga ato nefa ohatra mikorotana izany izy mivady. Maninona moa raha miresaka amin'izy ireo ahafantarana marina ny olany. Naso tsokoro zareo. Ahoana papa sy maman? Ahoana zay le roa? Ahoana e? Mba maniry ny resaka aminareo mivady fa zao moa tsika vao mba tafa ahoana e. Ka makanisa laha tia nefitra ty ary. Ao fa ho avy any ahy e. Tsy azoko ihany koa zao zavatra tiany ny saina ataon'izao ka. Dia mahazo toerana ianao ry maman. Aza mijoro fa aharitra ihany mantsy ny tafasirisika telo mianaka. Dia eto ny resaka lary ny saina fa mandeha ny fotoana e. Voalohany aloha dia misaotra anareo roa nanaky ny fangatahako. Faharoa manarakarak'izay tiako fantatra ny fiampiananareo mivady ato an-trano ato. Everiko fa tsy azahoako tsinga mba ny fahalalako momba an'izany satria zanakareo. Mba tsy tiako ihany koa zao zavatra ataon'ny saina zao ka maninona moa raha trerompoko e. Aza mba mifanelingely ary misaina. Ataonao inona izay fiainanay ato e, izay atotosana ny fianaranao eritreretina. Tsy zazakely zay fa olon-dehibe. Aza mba miavy tahaka izao kosa ianao ry madama. Mba misy zavatra tiany avotra matoa mampiantso antsika izy. Aza manoatra an'izao kosa ianao ry maman. Tena mba hifonako mariny. Zavatra mba asonga izao resaka izao fa tsy fandaniana ora sy fotoana akory sanatria. Ka afaka mandeha anao ry vola rehefa tsy te resaka amin'ny zanakao Zao fa mba tafahoana aminy amam-bolana maro zay nefa dia hitako tainao izy ko. Tsy mba mahafaly anao angamba ny mahita azy Oka re zay ry izy roa. Ao fa ho fitopitomiko ihany ny resaka e. Inona zany no mahatonga anareo mivady tsy miresaka loatra ato an-trano ato. Anisan'ny fototra ahavitany ty doktorako ty mantsy ny filamenanareo. Ary azadinoana fa valim-babena omeko anareo ny fahendrena. Hitondra ho any amin'ny fahavitany ny fianarako io fahendrena io. Ary tadidio mandrakariva fa hitsonjovako ny fahateranareo ihany koa ny fahatafitako eo amin'ny fianarana. Raha tsy tratrako ny tanjoko, inona moa no azoko menanareo rehefa tanin'andro arivo nareo mivady. Ny vola sy arena tsy azo aterana loatra fa toy ny ranonando reny. Maina taka ny ranonando. Marina loatra zany anaka. Misaotra le roa fa tena nianatra tokoa elahy. Dia samy manana ny fivelomany tokoa mantsy ny olona tsirairay Hita ety avokoa izao karazam-pitatiavana rehetra izao. Ao ny mivarotra, ny mamily fiarakodia, ny matsaka rano. Manampy an'izany eo ihany koa ny manao asa ratsy toy ny fanendahana. Zereo ny ity tovovavy somary tambavy ty fa mitady ho sakainy ny mpanao sito mahery ny kitapony. Aleo rangaha olako ny tanany io malaza azo be mpanentaka eto Andravangeto. Tsy fahafiran'izay bandy efa niady tamiko io Aiady zany koa efa niainako nandritry ny taona maro. Okalako sany kitapony Okarasoky marina. Mieritreritra ny mafy Louise moa ialaty. Okarasoky.
folaka angambo izay ny avy tanany so ihany fa tafatsoka fa ratsy zany mizaniko tio dia ahoana tsy nisy lasa ny ve zavatra atao anaty kitapony reto tovavy tena misaotra anao ary tovolahy raha tsy teo ianao tena lasibatra teo ny entana kely izay mba nentiko tena misaotra re ary ohatran'olona fahitako zany ty tovavy ty mahagaga koa izany fa tena tsy mipia mihitsy ny maso an'ilay tovolahy nanavitra teo fa dia aty amiko foanako ary tsy vahiny amiko izany aloha ny tarehany azo hitangorona anatsony ray re olona efa lasa le jolahy teo ino mandeha makaiza moa nyreo zany so mba ray lalana ihany tsika ve andray zotra 194 etsy ho any ambomanarina raha marimarina kokoa ay ka inona moa zany fa ray lalana ihany tsika ko zaho ny ndranomety zany fa ndralikisaka kely etsy amin'ny toerana mangingina izy fa ohatra ny kitaba loatra retoko varo retoko fa ona iza moa ny anaranao raha tsy mahadiso ohatra ny tsy vahiny amiko mantsy ny endrika eo lova so ny anarako atso fotsiny hoe lova ay dia faly mahafantatra ny lova zany za ndray misaina ianao anarako faly mahafantatra anao ihany koa misaina dia toizako ainy aloha ny fanontaniako raha tsy mahadiso ndao ary miaino anao iza zany ny ray aman-dreny ary avaiza ny fihevinareo tsy moniny eto an-tanà mantsy raha ny fijeriko ndry izao tompoko laharabe mananjara Josefa ny anarandraiko dia raha zafina arivo Suzanna ny reniko anarana tsy vahiny amin'ny sofoko izany anarana zany tovarina fa tena tsy niteny tsony le tovolahy marina raha nahariandreo anarandray aman-dreny zany ve eka fa inona mahagaganao amin'izany moa zany ka nabaviko nge anao raha izany za mantsy zanaka raha zafina rivo Barthelemy sy vola soa Delphine mba lalilany ray izao fionantsika izao raha zany ko dia ianao zany le manofa ianarana any ivelany mba manaikitra reto alikreto fa misy tsy maninona koa manginy va maleny fiaoko onge teny aniko andray mandeha fotsiny mipeta dia mahalala fomba izay tokoa kaiko dia nitsahatra tsy mivovotsona izy mahalala baikobaiky ilay alikako ao mandrosoe dia mahazo toerana reo sy za azo ipetahana voly reo misaotra ary misaina dia tonga soa ato aminay ka hosoratately sa homena iny indry zany aza misahirana re ka tsy mety koso zany ko ka zao ve anao vo mba sambasamba miditra ny tranonay dia hojerena fotsiny eto andraso aloha angalako ranomboankazo areo aloha iarahantsika mialeta ety izy mahafinaritra zany atao tranondrabary zany tsy re ange reto fanake tena amin'le lafo vidy mihitsy ny trano indray moa tsy mena mitaha amin'ireo tranogoavana eto amin'ireny vohitra ty gasikary ty ny fiara amin'izany oka fotsiny fa mitandahatra manodidina ny tokotany mahatalanjona mihitsy moa raha mba tsy afaka mampindrana vola ho anay mianaka raha matoa vola amin'izao sary-pisaina izy zany fa tia tamin'ity miaraka amin'ny sainako salama tompoko salama mba ataovy ry misaina ny fampahafantarana ka anao an'izay mihitsy nge za io izy no reniko atsona hoe voly dia izy keo sary maman no lova zanaka taty Suzanne iveriko fa tsy mifankafantatra nareo satria mbola tsy neona mihitsy no nelalela tany za zange ka saika tsy nahatadidy azy tsony faly mifankahita aminao reny tovola faly mahafantatra dray atolotra tao iny ny ty tanana tsy mandray ny tanandria tanana vakivaky komatry ny angady avy any ambanivohitra io andray ko sary maman so dia mba hatsirariny zany fombanao zany olona manana ny aja mamboninahitro ange ary misainy sady za ihany koa ny tokony an'olo tanàna azy voalohany fa tsy izy ka hatsirariny ko sa ny fihetsikeo na izany azy tsy rariny ahoana ka
jerefa mangay ihany fotsiny le zanak'olona no nataonao. Tsy raharahako izany e. Ary sotroiny zo ianareo dia mandehana miala eto fa hikaraka reto avy eo. Ao sotroiny lova. Tena angamba tsy voasotro tiry misaina. Aleo mihitsy nga aloha za angatadalana andeha. Tsy maninona izany. Tovavy tambanivohitra tsy mahalala fomba. Fa misy inona atao trano ato e. Mandray kitabanareo hatramin'ny olona elatrano anie e. Tonga dia vataniko marina ary papa. Hoe tsy mahazaka avambady ny vadinao. Ka io mba mivahina ato amintsika io lova nefa hafa mihitsy ny fomba raisany azy. Fa mitady mihitsy ve ty ramatoa ty e. Tsy reniny tsy zanany ankalainao daholo a. Ataovy ihany koa rangaty izy ataonao a. Tranoko ty ka hananako fahefana feno. Masy mandidy amin'ny olona rehetra mivoaka sy miditra ato a. Ay, dia ahita lehilahy indray ianao zany androaniko. Ao mahasorana da aza variana fa eresy. Mba hafa-kely indray zany fomba nanolorana izy mianaka ny sakafo androany zany a. Jerefa natao tamin'ny lambanany efajoro nanolorana ny sakafo. Tena mifandraika amin'ny loha hevitra anaovako boky mihitsy zao. Ao antaniko avy hatramin'ny mamasiza momba an'io. Fa tsy tia sakafo aty ambanivohitra angamba sainy izany. Variana be mantsy ianao izany sa zatra ny any matsiro any andrenivohitra any? Tsy zany kosa rery mamasiza. Fa ahoana? Tiako be ara le sakafoko. Fa mba mahaliana ao azy zao fomba fanolorana sakafo zao e. Izany ve? Fa ahoana ary misaina? Ny amin'ity lambanany ity. Tsy fahita loatra ty avoatany mantsy zao na dia hoe misy ihany aza mampiasa tsy any ambanivohitra any. Fomba ny Antambahoaka sy Antemoro any reny zao anaka. Ka somary mifandray amin'ny loha ilovakodokotara mantsy zao fomba zao ko. Zany ve? Ka inona moa zany fa mety ho vita ety ihany ny ampahan'ny fikaroana izay saika ataoko any vatovavy sy fitovinaniko. Fa ahoana e? Ahoana moa zany ny fomba naiza mamasiza ny fombafomban'ny olona tany? Mbola tsy nitantaraindray nareo tokoa moa zany ny tantara? Mbola tsy nitantarainika. Nipetraka nahatra tamin'ny Mananjary sy Vohipeno angery dada sy mama taloha e. Varotra ny nataondry zareo tamin'izany. Taty aoriana indray nanondrana entana nakany Antananarivo. Tsy sakana ao amin'ny bebe anareo ny fitoerana tanina dia nanao iragasy azy izy. Izany hoe amin'ny maintany izy miverina monina aty. Dia saika lehibe tany zany nareo? Ie, lehibe tany daholo izay mpiray tam-po. Rehefa tsy nety intsony ny fivelomana tany vao niverina taty an-tanindrazana izay. Raha azoko tsara nge zany dia dada sisa minaniby ny dada be amin'ny fivelomana io. Ie, zany mihitsy. Amam-polo taona maro izay ny tany ka nahaizako nampitombo ny talentako momba ny rary sy ny zaitra. Mahay ny fomba ny Antemoro sy ny Antambahoaka zany ianao amin'ny rary sy ny zaitra? Ie, hitanao re tsy lamba miantony ndretsy. Tazako ireo ka? Ie, andraso nge alaiko dia azavaiko aminao e. Ty zao ny satroka sy ny akanjo anaovan'ny zazalahy rehefa misambatra. Dia inona zao ny dikan'ireto tsipika mena telo amin'ny satroka sy akanjo reto ka? Tonga lany tsara ary ny sofinao fa azavaiko e. Isa telo le amin'ny satroka. Ohatr'izany ihany koa ny teo amin'ny akanjo. Dia inona zany ny dikan'ny isa telo amin'ny Antambahoaka amin'ny sambatra? Telo ka velomany. Manome enina rehefa tambatra ny isa eo amin'ny akanjo sy ny satroka. Dika firaritso zany e. Voalazanao marina. Irariana n'le zaza mba hoenika ny soa ny tsara, hoenika aza mamboninahitra ka ho tozo sy asana trano mandritra ny fahavelomany. Tsara kosa zany ro mamasiza. Ie. Dia maneho ny fisaorany. Tena mahaliana azy zany fomba zany. Efa mba fanampahalalana ihany izay voalazanao izay ro mamasiza. Tsy maintsy mbola hidina ny toerana ihany amona izany aza fa efa nahazo tombony kosako. Tsy misy isaorana re zany ra misaina izay mba kely fantatra nge ny zaraiko aminao e. Fa dinonao kosa nanazava momba ny fomba ny Antemoro. Eny tokoa.
ao ary fa tataraiko izay mba azoko lazaina ana ka olona sangana eo anivon'ny fianakaviana amin'ny fianarana ka mendrika ampiana. Eto ary ny teninao fa miaino ahy raizangery lova isatro-bory miantony io hitanao ry misaina somary efa tonta ihany izy ity nefa mbola azo azavaina tsara ireo singa mandrafitra azy. Tsy nanaovako firy mantsy izy ity rehefa tonga taty izay najanao fahatsiarovana fotsiny. Dia ahoana indray izany momba an'io? Antsoina hoe satro-bory io. Ny vehivavy Antemoro ny tena mitondra azy amin'ny ankapobeny. Raha jerena izao ny drirany ahitana lamba mena somary mitoviny amin'ilay antambahoaka voalazako teo. Dia midikinina indray izany ho an'ny foko Antemoro? Midika fahambonian'ny vehivavy io izany hoe manome asina ny fiandrianany. Ka mitoy ihany moa ilay fanontaniako mazava aloha izany ny amin'ilay lamba mena fa ahoana indray reto kisarisary ato amin'ny tampony reto? Ireo indray 12 ireo sary ireo rehefa isaina. Momba ny toninandro sy ny vintana 12 ireo. Mahavariana kosa izy izany. Fa zao mbola manana fanontaniana manitikitika ny saiko ihany aho apetrao fanontanianao fa tsy maninona nge. Misy fotoana miavaka ve izany anaovana azy ity? Tena misy tokoa. Entina izy ity rehefa fety na dia izany aza anaovan'ny olona ihany izy amin'ny andavanandrom-piainana. Ary tena manandanja be amin'ny Antemoro izany izy io Tena izany mihitsy. Tsara ho fantatra fa tsy azo entina any amin'ny fahoriana ireo eny azo lazaina fa efa betsaka izay zavatra azoko izay izy mianaka. Io makomana dia iainga fa alohan'izany dia apetrako anareo reto vola reto mba ampiasainareo. Fa izay nge anaka tsy mangataka tambiny aminareo raiso rery mamasiza faza manao an'io vola be reto ve atolotra ao anay aby? Raiso fa vokatry ny fo misaotra indrindra ary misy olona ny anatrano an'izany madama mandehana mba jiro kely re azafady olona avy any ambany vohatra izany matoa tsy mahay mampaneny sonery Mandrosoa salama ve ianao? Tia indray fa tonga le kiala tambany volobavy ty maharikoriko ana ny mahita azy aza. Salama Mandrosoa zay raha nabavy marina salama tsara ianao manao ny dady izay fa zahay koa ny vao tonga enika ihany koa fa nandalo tany ambany vohatra tany misy aina nefa mbola tsy tafaresaka amin'ny vatana izay mianakako. Ka izany mihitsy izao ny ahatongavako raha nadafa marary mafy dada. Tokony ataontsika malaky ny fitsaboana azoko. Ka tamin'ny resantsika farany iny anie mba niezaka ny antso ny mpiray-taporehetra ihany mba samy hovonina tsy maintsy homanina daholo mantsy na nondratsy na nitsara eo amin'ny fiainany. Zaho ty tena misedra olana ny fianaran'ny zanako enjehana ny fivelomana tsy maintsy hatrehana nefa voalazako taminareo ihany izay resaka izay. Ohatra ny manao resa-jazy sy iza olona nahitanao ny volana sy ny masoandro ve dia ahitana karazana fialatsiana ohatran'izany? Aleo andro sosokevitra manoloana zao olantsika izao azao zareo ny tokony hanaovana azy eny lazao ny hevitra lahy raha mandinika letika tokony fampitsinjovana hatrany ny fiainana. Zay raha teo mahiray vatsy sy raha enany mpiray-tapo tokony ataontsika izay mba hanampiana ny mamasiza amin'izany zava-misy izany. Raha momba an'izay indray ry misaina tsy mba hiresako hevitra aminareo samy mamorona fa mba efa nisy fotoana ny homanana ihany kosa nge ka mba misy ety manana azotsika atao ihany kosa ngery mamo aza dia variana amin'ny famaly eo nareo fa izay tokony ahatsara zavatra re everiny tsy misy mandeha mankany amin'ny hopitaly izany io raha tsy vonina avokoa ny vola rehetra. Ka velofaty eo izany salama maninona moa izany rehefa izay ny fantatrisiza fa mampetiny reny so mba hampiakatra ny tambaviko izany tenao zandry vola mba lanjalanjao ihany ny vava sao ahitan-dosa ary tao mianatra ny mandrahona izy izany tsy misy olona hitondra vola sy arenana pasana izany raha matotia taditra io izao teniko izao mbola hiatra aminao izany alahelo sahirana izany tsy manday tramoko raha izay fiantsoana tody andao fa hitantsika eo ndraiky tsy maintsy sabona na dia hifarotako ny tany ketsy aza saingy aza dinoina fa raha nando ny vola sy ny arena rehefa tsy fanasoavana ampiarabelona
fianakaviana mihitsy nandao izany dadabeany tany ka azo lazaina famatanjatsaina ihany aloha raha bary mirahalahy isany fa mama zao no tsy lahitra nampanginako hitako mbola mitorevaka izy hatramin'izao na dia efa voalevina sandrasana aza dia atao mahatonga aretina vaovao anao indray rery mama na lasa ny dadabe maheresa moa fa kristianina entao amponoana an'Andriamanitra ny fiainana zany mama oka moa izay ao fafakon-dranomasinao malahelo anaka lasa le ray mba ty eny mandaharo ny rivotra ao rehefa tonga ny sodrifo mahery mitady andafo nareo tafiditra avy amin'ny fianakaviana izany na avy amin'ny fiarahamonina mahereza re moa mama tsy rery izany ianao fa mbola eto manohana anao tsy ho lavo raha avy ny rivo-doza mankasitraka zanako fa ezaka tanjaka sy ahery manoloana izao onja amin'ny sambaravara amin'ny fiainantsika mianak'izao dia ao ary aza mitomany tsony aloha mahatsiaro fa maivana tokoa ny alaheloko so fa eo ianao menaky ny haiko ny fanolo-tanana amiko na mangidina amin'ny mamy oka moa izay mama na zany aza tsy tanty ny fokony ianao vampiraitam-po asasany ny sasany indray moa tsy mba mijoro amin'ny mahalela azy fa entim-bady amin'ny sangany ray amin'izany rabary nisy fivoriana izao natao vantany voavina levo ny dada kanefa tsy mba nolazaina akory mampalahelo fa niombo mahitsy ilay lafi ny namany ka ataontsika sikina enti miazo zao fa nilikiliana ataony olona tsika izao ry mama ezahako hatramin'ny farany fianarako fa tsy maintsy menatra tsika ireo indray andro any sady tsy ho zakany ihany koa ny alahelo ny kambo dia andrasa aloha ampandrosoako izany olona mandondonao ambaravarana izany torabary mivady lova salama venao anaka manahoana dadatoa salama fa manahoana nareo salama ndao mandrosoa ary mandrosoa ay ve ato sy izy salama ve sy iza salama reo ny akalana azy ipetrahana dia mipetrapetrahana misaotra betsaka zany ato an-trano rovo tsisy rovo damba zany indray aloha tsy mba hipetraka amin'ny akalana sy rovo tsy zany ka tsy afaka nipetraka hely zao fa mbola maiky rabary aleo atao ny resaka entiko avy hatrano ny tafa fa raha miseto mbola votana alahelo sa ahoana fa variana be izy zany ka zao araka nitapaka tamin'ny resaka nataon'ny mpiraitam-po dia tsy maintsy nialana nenina teny amin'ny hopitaly tompoko lahy ny raha nanahita ny vola lany tamin'ireny ny solony anjaranao izay mivady tsika nefa tsy mpandahatra fa alahatra ary an'Andriamanitra ny aina ka nalainy azy ka iny matiny dada araka ny fomba ny tany ety nandaniny izy vonalevina satria olona tsongon'olom-bola eto amin'ny tany mamonina sady efa nahazo taona raha teo natevitevina ihany ny anjarany tsirairay tamin'izany ka ny solonay ny anareo noho izany tapaky ny be sy ny maro fa ho anay ny anjara tanimbarinao zany sisa nitavela ty ambany vohatra ty tsy andron'izy mianaka izay nahalevina ny dadabe any misaina dia lasa ry zareo tsy olan'izany ny taratasy ny tanimbary anjara lova avy amin'ny ramatoa sisa tsy maintsy karakaraina maheriny izy moa ianao raha zao ba milefitra rehefa manoloana ny voly tratrako tamin'ny tsindry azo lena ka tsy hafa ny ala ary aleo aloha mba hivoabokany amin'izay aloha hijery ny tanàna fa tsy aiza ihany koa ary no mpandroka n'ireo tombo reto tena ohatra mifanenjika mitady iady izy zany marina tsy ho aty amiko ty betrafy ty manao tsipitanana mihitsy ty izy zany tena ototomity omby ty marina vonjeo vonjeo ory lova ino indrindra izany olona miantso fonjeo zany eniko ray zany ra mama ka andao amonjy an'izany fa aza loasandrimira ireo fotsiny ndao ary tena loso ty ry mama fa ahoany ka nenito volana izy miambatra tsy ambody tamboho izy entiko anaka andre ikako
tena ny tontolo le madera ombon-draliva ao atsimo izy raha fahalalako azy. Tsy misy manana omby masika sy maditra fa tsy zareo eto tanàna mantsy. Ka leo aloha ary batainy lao entina ny trano. Aingana mama fa tena mandeha any izy andraha misandry tanana izany. Marina tsy mampatahotra ity. Tsy mahatsiaro tena nge izandry lo ve? Ka leo aloha atao izay atongavany malaky any trano e. Aingana kia. Sao dia maninona eo ihany izy ko. Aondry any amin'ny lamosiny fa za aty amin'ny tongony. Aingana ndry. Mafy mama fa mavesatra izany a. Avesaran'olona izany ka kitako mila ho tapaka ny falahako mitondra azy marina. Atao avy eo amin'ny tsy madiodio eo izy aloha. Zay. Inona zany no tokony ataontsika azy? Ka tsy maintsy ho tsaboina aloha izy ko. Soa ihany fa misy fitaovana sy fanafody ato amintsika. Ka karakara ho ary fa mandeha tsy mijanona nge sandra zany. Eny mama, na izany aza tsy maintsy malala tsara loko. Mitsabolina zany nge tsy mety hoe atao maika loatra fa tsy azo atao milamina be koa e. Ain'olona no eo ampelantanana. Ielana amin'ny fanaovana foana no anton'izany ka andao ary tsabony izy fa ainy ty ora manonzy. Meo any aloha mama io kitapo fitondrako manao stage io tika. Reto avy ny fitaovana entiko mitsabo azy. Aleo aloha atao izay mampijanona ny raty avy eo hitandray ny toyany. Nivadika amin'ny verimberina ny aizany raha vantany no karakara indray. Asako ane io ry mama e. Lalam-pifanana ianarako mitsabo mpanampy. Afaka mba mamonjy olona ihany na dia mbola tsy dia misehatra loatra amin'ilay izy aza. Tena tsy mahatiantoka mihitsy anampianatra ndrikiko. Zao asana izao ry mama tsy mba hisafidianana tavan'olona. Izany mihitsy aloha. Tsaboina avokoa na iza na iza. Tsy azo atao sobodi-tanana. Enina dia fahavalo aza. Asa masina izao ro menaky ny haiko ka tokony tandrovana sy hajaina tsara mba tsy ahazona tsiny amin'Andriamanitra. Ry mama, marina loatra tany voalazanao izany. Sady milalao ain'olona mantsy. Ka inona sy navy izao no tena voa amin'izy tika? Ndraha izao no be very satria somary lasa lalina ny tandroko ny omboko. Misy voadona mafy ihany koa ao amin'ny valahany eo. Dia tsy mampaninina azy ve nefa izany ke? Tokony tsy atahorana ny ainy ka azo asaina fa feno ange ny fanafody rehetra nampiasaiko e. Ohatra ny any amin'ny hopitaly ihany. Isorana an'Andriamanitra mba nisy fitaovana sy fanafody tato amintsika. Raha tsy izany angamba asa fotsiny. Tsy maintsy azo any dokotera Philibert ihany avy eo mba hanara-maso tsara sy hanao izay fizahana mety tsy hitako. Vonjy rano vaky ihany mantsy ihany mba maivamaivana azy e. Sady ohatry ny tazako vao nandeha motonody ao izy vao aingana teoko. Izany mba mandehana angery mama makany vetivety fa hiandry azy eto a. Ka nanahoana izy io izany ry lova? Tsy misy ahina no mba fahasalamany amin'ny ankapobeny ka efa tonga ilay dokotera Philibert mpampianatra anay nijery anazy. Nisy fanafody izay no meny e. Na dia izany aza sainy mividy fanafody ihany nareo mba tsy hita rasiko amin'ny fitsabonako. Dia mahakasitraka rery izy mianaka. Maty angamba ny reniko raha tsy tianareo mianaka ny karakara indrindra moa tamin'ny famonjena azy. Tsy isaorana re izany e. Ary io fa mifoha tamin'ny torimasony izy ko. Saika maty ny tontolo mbola rangatandroka mitobozina be izay dia tsy nahatsiaro ninina intsony ataorin'izay. Dia aiza moa izany zah io? Aty aminay ianao ka. Fa tsy mampaninina azy ve no miresaka ry lova? Izany hoe tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalamana. Ka azo resahana ihany izy saingy tsy tokony mbola atao maharitra be aloha e. Ataony rasiza ve? Mbola tia ambanivohitra ianao e. Rasiza izany no nitondra ato. Voalazanao rery maman izy mianaka. Mahatsiaro menatra nyreto olona reto marina. Marina tena tsy nabosiko. Na angina tsy nahateny ny tovola rehefa nilaza misaina fa nampetrano azy za sy mama. Ary ny dokotera nitsabo sy nanome fanafody anahy. Tsy hamaly an'izay kosa aloha ahy. Sady mama koa tsy hanome valiteny amin'izany. Aleo hiteny ny zanany. Ilova e. Nanao an'izao fitsaboana rehetra izao izy. Nianatra momba an'izany moa izy ko.
fanaraha-maso fotsiny moa no nataon'ilay dokotera mpampianatra azy. Zany ve? Eno ary mamao a. Menatra nareo mianaka ary zareo a. Tsy nieritreretiko ohatran'izao na fivadihan'ny tantara. Tena tsy hotratry ny aloko saingy foany tsy naposiko e. Mifona rery izy mianaka ny lela-paladia e. Zay asalamanao aloha atao e. Aza mitomany ohatr'izao fa tsy mety inge zao e. Mamela ahy e. Raha tsy teo angambonareo efa mady niaraka tamin'ny dada. Tsy naposiko namonjy ny aiko nareo izay nankalaiko. Olona namela ditanana tsara teo amin'ny ankona amin'ny papa mamasy izy. Tsy tazapotsiny azy amin'izao fahasaranana mahazo azy soa. Tsy maintsy atsaraiko ny talitananany fa mifanaraka amin'ny loha hevitry ny fianarana toko. Raha tsy misy mantsy ny mpianatra manatanteraka ny fikarohany ataony dia zary fandaniam-potoana sy vola fotsiny ihany izany. Rehefa mivoatra ny fiainana isan-tokantrano dia mivoatra ny fianakaviana izay mamorona ny mpiray-tanàna. Mivoatra arak'izany ny fokontany sy ny kominina ka manatsara ny fiainan'ny firenena iray manontolo. Fe misaina sa tsika mianaka ny tonga aloha. Andraso hoe jery famantaranandro mbola latsaka tamin'ny fotoana famesana zao ry mama. Saro-pisaina koa ty tovolahy ty. Ty tamany aty fiary ty izy. Tokoa. Oay, efa rehetra izy mianaka marina. Ary maro fotoana kosa koa. Eny e, rehefa fotoana dia fotoana. Salama tsara velo nareo mianaka e. Salama tsara fa misaotra misaina. Zay ihany koa salama tsara fa tsy manahy. Eno ary misaina. Ahoana izay ry mamasisa? Aiza zany ny toerana ivoahana rivotra. Any Ambositra e. Tsy izany mantsy fa aloha fikarohana momba ny zafy maniry harem-bako-pirenena izy amin'izao. Anisan'ny mampalaza ny Betsileo mantsy io asa tanana io, indrindra fa ny ao Ambositra manodidina ao e. Tena maro mihitsy aloha ny zavatra azo trandrahana any e. Ary inoko fa mifanaraka amin'ny fianarana ataonao. Ohatra amin'izany ny marakely, ny rija, savikomby, hirazafin-drony, zokela sy ny sisa e. Mahafantajavatra maro dia efa avy teny fa tsy mba nandy fianarana firy. Maninona moa raha notaniko izay loharano nanofozany an'izany. Tena mahafinaritra miaraka aminareo mianaka reto a. Mamela ary ianao ime raha mahafinaritra e. Fa hoana ro mamasisa. Tamin'ny fomba ahoana moa zany nahafantaranao an'izany fomba mampahanao ama-kolontsaina marobe zany? Tamin'ny alalan'ny renibenareo ka. Piragazy mantsy izy ka saika hainy avokoa rehefa fomba sy kolontsaina manodidina n'Antananarivo. Vakina karatra Fianaratsoa. Na dia ny any amin'ny faritany hafa ihany koa azy. Samy nampitainy fahalalana avy izay menadaizany fa za rery ny saika ny andimby azy. Ary tena nanatalenta tokoa izany renibeako izany e. Ie, saingy very tadidy izany ankehitriny. Tokony nanatsara fiainantsika mihitsy izany raha nitohizana sady harem-pirenena raha teo. Aza matahotra ianao fa fototry ny fianarako no mamerina ny lazan'izany e. Ezaka piroborobo an'izany indray izay mpianatry ny oniversité ankehitriny ahafahana miaro azy ireny tsy ho vasoko ny kolontsaina vahiny nefa tsy totan'ny ela. Amin'izao fivorim-pianakaviana izao dia
ateriko eto anatrihanareo rehetra ny fifonany ny seho manam-bola makarena ka nanamavo ny maraim-pianakavinanao rahabary tsy nomeko asina loatra ianao tato an-trano fa nitseratsiraiko sy nanaovako didiko fe lehibe. voaraizy fifonanao zay ry vola horaisiko zany satria tsy tsara ny tokantrano raha ravany apetrako amin'ny toerana saza azy ny fandeferana. Azo lazaina fa be ny zavatra tsy nety nataonao hatramin'izay saingy mahatsiaro teny ianao zao ekeko zany raha vokatry ny fonao marina. Tsy miaro fietsaram-bela tsy zany na dia iray monja azy eny ary dia mamelanao ary vady malama koa misaotra raha afako. Manaraka izany mialatsiny azy zanako tamin'ny fihetsika nasehoko anao tsy mendrika ny mahareny tokony ho fitaratra tao tokantrano zany. Vonona iova manomboka androany. Toy izy hatrany aloha ny teninao fa any amin'ny farany a voateny. Aleo ary atodiko any aminareo mianaka ny resaka aza enjehana re raha siza sy lova nomba tamin'ny lalandiso ka tafotoany nentany ny vola mankarena ka tsy natsiaro tson'ilay fitenin-drazana manao hoe aza tositosika ny ondrobotry fa tsy fantatra izay anao kambana mifony fahendrena lalo le oabolana io ka ataoko tarikitra ho amin'ny fiainako manomboka izao ko mariky ny fivalozako dia indro averiko ny tanimbarinao raha siza nalaiko tsy andrarina zany ka omeko tsy misy fepetra ihany koa. Manoloana izao zava-misy izao moa dia tsy maintsy hiteny ihany saika tsy laza nefa sarotra ny angina fotsiny. Voalohany indrindra isaorana be dehibe Andriamanitra satria mbola nomeny tombon'androm-pahavelomana ianao ka tsy maty fo amanaina. Mamerina fiarabananao izay arabaina ny herendoza. Faharoa manaraka izany misaotra anao izay mianaka fa tonga saina tamin'ny fomba ratsy tsy nety nataonao ianao. Ny amin'ny fialantsiny indray tsy manakomeny izay mianaka raha ny fitiavana kosa hananana ibetsaka izany. Raha tsorona ny teniko dia mahaiza mamindra vola amin'ny sisa. Fahatelo sady farany mankasitraka anao misaina tamin'ny fahendrenana nananao engane mba hitombo fahendrena trany ianao. Isorana ihany koa tamin'ny vitanao anay mianaka fa tsy namposika anao zany ianao. Mitsodrananao zay eto mba hototosa somatsara ny fianarana ataonao tapitra avy ny teninao ry mamasiza. Zay ny teniko. Eny ary everiko fa feno dia feno avokoa izay voalaza rehetra teo izay saingy tsy tongo-bola akory ka ho tampianam-bava. Ary eto dia raiky manokana aloha neny fa tonga saina. Tononiko le teny hoe neny fa tsy mamoa eto satria ela ny arahana tamin'ny mamasiza ka somary afaka miteny vary aminakoty. Afatra ho antsika rehetra ry zareo dia zao mifankatiava miraisaina fa tsy afaka ny tsy horakibo nareo. Ary teneniko so sanatry tonga amin'le teny hoe tsy nampoziko. Natolotry ny radio Don Bosco ho anareo teo Tsy nampoziko. Nosoratany Razafy Mahatratra Ferdinand. Novelominy Rakoto, Faly, Anjarliva, Saloy, Antsaravaka. Nandray feo sy Nana Todosa Tovy razana mamonjy.